Rahabatsika rehetra amin'izao ariva zao, fanontaniana tonga dia valiko voalohany aloha hoe inona marina moa zany andraikitro manoloana an'izao zava-misy amin'ny Madagasikara zao a. Za tompoko tsy influenceur ny andraikitra raisiko satria tsy nareo olona manantsaina lavitra no za, manampahaizana lavitra no za, tsy mila influencer nareo amin'ny fomba fijerinareo ndara politika, fa zao ataoko zao ny atao hoe lanceur d'alerte. Za zany mampafantatra an'izay kely fantatro aminareo, fampizara aminareo zay ny antony tenenako mba ahafahako manomana ny sainareo ihany koa ny amin'izay mety iseho ao aorianan'izao zavatra miseho Madagasikara zao. Zay akatoky iny aloha. Dia nampanantenanareo anke hoe olazaiko aminareo izy indray zany zao ny lehibean'ny mafia ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy anarana ray ty mieko tsy haiko rehefa fantatrareo na faheninareo fa na mbola tsy heninareo. Misy an'ity atao hoe Koufali Dayati. Koufali Dayati neveu an'i Ramika. Dia fianakaviana ihany koa, fianakavian'i Ramatoa Christine Razanamahasoa. Zay Dia Koufali Daya dia olona nigadra tany Antsefa taona vitsivitsy lasa zay tamin'ny fanondranana volamena. Dia nisy karana maromaro niaraka tamin'izany. Izy namoaka azy Lantre Kotomanga, le député Matsambava tao amin'ny Antananarivo fahadimy iny. Dia mazava ho azy Christine Razanamahasoa dia taoko moa ry mbikery laza tamin'izany. Amin'izao fotoana zao izy Daya zany zao manana birao manokana ao Iavoloha ao. Izy no mpandray ny volan'ny karana. Rehefa milahatra ny karana manatitra vola dia izy no mandray azy dia izy no mametraka hoe zao ny tadiavinay. Taloha izy ny karana zay no mametraka, fa zao ry zareo mihitsy no mametraka hoe zao ny tadiavinay. Tamin'ny 1er novambra raha jerevanareo anaty mirako ao nefa niteny an'izany hoe milahatra ny karana manatitra vola dia Andriamatoa Daya no manelanelana. Zay zava-misy amin'izao fotoana izao. Tao anatina volana vitsivitsy lasa multimilliardaire io Daya io, satria izy zany zao lasa mpitatam-bola. Izy mpitatam-bola, asan'ny Jodasy zany tamin'ny andron'ny apôstôly. Fantatry Inga Mikael tsara zany tantara zany fa Daya indray zany zao mpitatam-bola amin'izao fotoana izao. Nga Daya dia naman'ny Siteny be mihitsy ary misehoseho tsy miafina mihitsy izy amin'izany. Nga Daya dia naman'ny Tinika Roberto. Maninona manonona zany anarana rehetra zany aminareo mba ilazako aminareo fa Nga Daya dia olon-dratsoelona. Zay zany ny zavatra valin'ny kajikajy rehetrarehetra. Nga Rajoelina nampaniraka ny famoahana azy. Dia misy tantara teneniko anareo ty Nga Ramika ihany moa no niteny azy zany Ngarateny Tsefa Ngarateny Tsefa dia olona telo zay ny teny. Izany namoaka azy teny dia Nga Rajoelina. Rehefa navoaka Nga Rajoelina izy dia nivadika sursis lesazy. Fehany zany dia zao io fitondrana misy amin'izao fotoana izao io dia fitondran'ny Nga Rajoelina ihany. Rajoelina nanome fahefana Mikael fa tsy hoe nisy vahoaka. Azavaiko amin'izay le izy. Raha ohatra ny tamin'ny 2023 rehefa lany Rajoelina dia nametraka hoe inona no atao mba ahafahana manohy an'ity revy ity satria matsiro be le finanany miara-milay be le miaraka amin'ny karana mamboatra amin'ny malagasy. Raha ao anatina constitution misy anefa tsy afaka nilatsaka intsony Rajoelina amin'ny 2028 satria mandaro ihany dia vita. Zay ny zavatra misy. Dia tsy maintsy nitady hevitra izy inona zany ny atao. Tsy afaka mpanao référendum na constitution koa satria zany nampiongan'Andry Bongo sy ry Macky Sall. Nitetitetiky mbola inambe hijanona dia saika hanova lalam-panorenana dia niongana. Tena niongana zany fa tsy hoe mosary miongana ohatran'izao
de efa napetraka am'izay ary le izy hoe ndao ara asiana fanonganam-panjakana fakaroataona 2025 de ny foroporonina daholo ny resaka député stabilisation fitaritana bidon jaune sy ny karazana ataondro babasa ry clémence efa elany zany délestage zany nisy efa ely zany nisy nataniny andro fifidianana raha nisy zany fa tamin'iny moa zany ohatry ny hoe modina n'accentuena le izy zany mba tonga lizy ho tena hoe otolom-bahoaka be ty de niditra koa to hoe GNZ de x y fa raha nandinikinareo raha jerefy tsara ty teneniko ty tena vahoaka be dehibe ve no nitolona tamin'iny septembre sy octobre iny tena vahoaka be dehibe ve tsika niara-nahitany zany hoe tolona 91 2001 2009 2018 sa 2017 iny hitatsika zany fa tena hoe vahoaka malikisa vahoaka tena tsy tamboisaina fa iny tolona teo iny neka zarara nisy parvian'ny trésumera tsy fien'le mpitolo le nisy sarina amin'eo an'izany tamin'ny drone nisy nakasarina amin'eo an'izany fa vitsy ny olona tsy tokony ahonga-panjakana mihitsy zany reny raha ny tena marina ny zavatra nyseho koa dia tsy bloqué tsy paralysé ny machine administrative fa mbola niodina daholo ny raha rehetrarehetra inona ny mahongana fanjakana rehefa bloqué rehefa ministère finance no vo bloqué tapina daholo fa ny ministère finance niodina tsara niodina daholo ministère rehetrarehetra afa-tsy ny ministère fampianarana zany ministère fampianarana zany na igré valo volana raha tsisy raha reny fitondrana zany raha hoe tena zay tokoa le izy fa rehefa fantatra am'izay fa tsy haharitra elatsony io tolona io tsy manomboka miandanja le izy voatery zany ny ngarajoelona tsy maintsy ny improviser hoe tena mietsika indray lisandro kapisaty teo am'izay no misy an'le redevabilité tamin'ny nga Mikael hoe navoaka mihetsika lisany de raisy ho fahefana io ohatrany tamin'ny 2009 tadidio fa ny kapisaty eny nametraka ny ngarajoelona tamin'ny 2009 asa raha adinitsika ve zany niditra daholo Lilson niditra daholo verina daholo indray le ekipa tamin'ny 2009 verina inona ny zavatra niseho vo ny ala kely telo andro ngarajoelona de lazaina fa hoe vacante les places tsy zay ny zavatra nytenen'ny ACC de nomena Ramika hono ny fahefana fa inona tao anaty institution moa zany Ramika raha ny constitutionniste raha fa miala Rajoelina de filohan'ny Sénat no tokony hanolo azy raha miala filohan'ny Sénat de filohan'ny Assemblée nationale miala filohan'ny Assemblée nationale de ny gouvernement manao fitondrana collégiale fa ny zavatra nisy tsy voafehan'ny Ramika tsara izy de miteniteny foana izy hoe tonga teo ambontsorotra de hoe alainay ny fahefana sisy fafohananay zao fa tsy ny Assemblée nationale teo aloha de fa nagaga ihany hoe alainay ahonina moa zany le fahefana fa avy eo nahitsy le izy naverina nahitsy ka nanaiky ndray ACC ka de namena ny ACC le fahefana ny ACC moa an'izy are olona andrajoelona ny ACC olona rajoelona daholo nareo zato isan-jato dikan'izay rehefa namen'ny ACC azy ny fitondrana nameny rajoelona azy ny fitondrana tsisy vahoaka name fahefana azy zany ary tsy ara-dalàna izy satria tsy tao anatina institution ninninina zay ny zavatra marina tsy tao anatina institution ninninina izy de am'izao fotoana zao ny vaina mivaravarana io mangalary lisany atovy zay alatra azo lisany atao apahatra amin'ny Madagasikara atonga an'ireo vahoaka ireo imenimenina fa afaka rotaona iveriny Rajoelina ary iverina masika sy tonga de andravarava mihitsy satria rehefa mantra farany zoky ny vahoaka de tsy maintsy iverina le irera tabizomainy aleona ihany Rajoelina raha takan'izao scénario 1996 tompoko io tamin'ny fiverenana tsiraka teo amin'ny fitondrana zany io ditavina verina io ny tiako tenenina aminareo de zao hoe sao Rajoelina lasa nitsokany Dubai miaraka amin'ny any daholo ny forongony rehetrarehetra le olona niara-nihinana sy nangalatra rehetrarehetra inona ny fanapa-kevitra raisy le fanjakana am'izao fotoana zao ny sorona ho ny nationalité ny Rajoelina zay zany ny tena fanapa-kevitra hoe anehoana hoe zay miady amin'ny Rajoelina
tsy misy malagasy teraka malagasy zany ka hoe sorona nationalité malagasy azy tsisy an'izany tompoko tsisy an'izany olona gasy foana izy efapolo taona efapolo taona mahery ve dia hoesoronao hoe raha vazaha raha vahiny nomena nationalité malagasy no azo asorona ny nationalité rehefa manohitohana na tsy mitovy jery amin'ny malagasy izy azo atao zany ary rehefa isorona ny nationalité any président république ny manala an'izay par décret fa tsy premier ministre aoka zava ny resaka aza eritseretana honandra fa mba misy kely fantatra ihany zay fa inona ny nanaovana an'iny mba hatonga an'le rajoelona ampanginina any hoe afa-tsy gasy tsony ka tsy afaka aminao nininona tsony iny tsy azo kitikitihana tsony iny efa any iny avelo isy nialatra nataony any dia isy ry lalatiana be molotra am'izao style manao vakansa ty velany aty miaraka ny ry sarabomba ry nèvre olodinina be taitsofona mipetrapetraka aty miandro fotsiny ray afaka rotoana miveriny retour en force zany ny zavatra misy rehefa tsy tonga saina am'izany tsika dia tsy ho tonga saina tsony fa am'izao fotoan'izao moa dia raha joelona raha tady dio tsara fa na io ministre bulldozer alazaina rehefa hoe io ny tsy mpanohatra rajoelona zany io rajoelona ny namelona an'io taty olona tsy niasany io taty aoko ho fantatrareo zany inona ny zavatra ngezabe na mitahany io any vahoaka malagasy avy amin'io raha matoy io any natonga an'le hoe 8 centimetre hoe tsy avely latsaky rajoelona fa vazay dia nampitana tany amin'ny dada mola izy satria dada koa anatin'le combine dia iny koa dada ny teny tsy manaiky vaza zany tsika fa tsisy fifidianana mandeha zany eto nefa ny tena tanjona amin'io andrebirebena saim-bahoaka atonga ny rajoelona ilalao baolina rery dia rehefa butsisy golina moa dia nandra koa tsy mahafaty amin'any maty ny baolina azonareo le izy dia moa dia anaovana sarisarinana dia moa dia iverina kely latsaka indray izy dada dia iny koa moa isite nde zako ilatsaka efa sarinady efa mampimebe fa dia tsika moa variana teo fotsy dia etsika fotsy etsika poaro sa souffleur tsy haiko tsony fa tady dio fa zany rehetrarehetra zany etiko hanehoana aminareo fa reo olona reo dia ray ihany reo mifanoatoatsolavo ao reo fa manao sarinady fotsiny fa ty kosa zavatra tena mariny ty teneniko anareo ty ary zavatra tsy sarinady fa tena nisy tokoa ny ady teo amin'ny ngarajoelona sy ngaravatomanga tena nisy zany inona ny fototry ny ady tsy neky ngaravatomanga ndraiky kosa aloha le hoe rajoelona mbola latsaka amin'ny 2028 efa nanana eritreritra nomana ho kandidahany izy zay isy ny karana niaraka taminy sy rajoelona sy ny karana niaraka taminy aty ilany iravatomanga sy ny karana niaraka taminy taty amin'ny ilany nanomboka teo misaraka satria raha tadidinareo tsara raha nanao conférence de presse ngaravatomanga dia tsy inona zavatra tsikaritra reo tsy nisy télé viva tsony na nytanytsao hatramin'izay zay rehefa manao dia misy viva dia tv plus dia zay fa tamin'ity tsy nisy viva tsony fa tv plus sy real tv indray ny tao dia ingajoary ravojanaary efa fisehoana re zany fa miparitaka le efa misy ny fisarahana dia nisy teny anankiray zay izay mety tsy ho tsikaritra reo nefa ny teny an'ny aravatomanga hoe raha zaho ozy izy dia tsy tokony ho ahongany ty fitondrany ty satria manimba ny asanay mpandrara zay moa mody nanodinany azy fa ny tena tia nytenenina tamin'izany dia hoe aza ongana izy fa aloha izy amita mandany mba tsy afaka ilatsaka tsony amin'ny 2028 zay ny tena tia nytenenina tamin'iny fa atsika moa ndraindray ohatrany hoe rehefa mihaino zavatra dia tsy dia tena hoe mianalize zany fa zay ny zavatra tia nytenenina tamin'iny efa nisaraka izy mirahalahy zao am'izao zany zao tena hoe combat amoro zao zavatra miseho zao ianao zao mieritreritra hoe ngaravatomanga tratra ao Maorisy io dia hoe ny fanjakana malagasy ny natratra azy ao diso ngarajoelona no manenjika azy ao ngarajoelona no mibloky azy ao satria nahoana mba hatonga ny ekipandravaatomanga sy ireo olona nanohana ny rajoelona tamin'ny 2018 tsy afaka nanohana olona amin'ny 2028 isan'izany ry naina varira ozy nareo zay ngarabe tsaroana reny le olona zay nanana
nanambola ao Madagasikara ny eritreritra nohana olona reny a ikipandra Vatomanga-Dolo voentsika eo reo fa ny ikipandra Joel reny lasa nitsokany miaraka amin'ny andreny daholy dia sasamory député tsy azoko tianao reo rigista ry iza koa ty Tsilambody kely nanosy be ty reny tsy azoko tiany reny satria olon-dra Joel reny ry Lanto Rakotomanga tsy azoko tiany reny olon-dra Joel reny ninona fahotana nataony reny tsy azoko tiany reny ka zay ny tiako hitondrana ny fisainanareo iverenako le hoe Koufali Daya. I Koufali Daya dia isan'ny olona no invité ny ministra Bildozer moa filazanareo azy nanao arrosage rehefa nazo fahefana dia nasaina tao Koufali Daya zany hoe izy olona samy voasazy zany no mifanasa raha ministra ny fitsarana tena hoe ministra ny fitsarana ianao olona tsy ara-dalàna namoahana ny eto am-ponja olona tany Atsefany io ary efa mivoaka ny didy mombany iny eo niaraka amin'ny balibalina sy nanao fetifety tao satria hoe misokatra amin'ny finanana zay ny mission ny fitondrana amin'izao fotoana izao io misokatra ny finanana anao rabadango faran'izay zokiny dia ny tanjona inona ny tanjona ny amerenana andra Joel amin'ny 2027 dia iteninareo hoe concertation nationale iza moa no matsy volan'ny concertation nationale ny OIF ny frantsay no amatsy volan'io dia tadidio fa raha Joel olo ny frantsay tadidio zany donc zany tsy misy zavatra azo tapahana raha tsy mahazo ny akôry ny frantsay zay ny dikan'io tsisy vola memena fatamy fotsiny zany taky nefa vola nalaina hatramin'izay tsisy memena fata misy vidiny foana io fa io zavatra io raha mbola miverinao raha Joel amin'ny 2027 satria rety efa manomana ny zavatra misy tsy hilatsaka zany raha mika tsy hilatsaka zany io tsy manana eritreritra hilatsaka zany izy sara aloha zany isan'ny hianohatra tanteraka mihitsy amin'izany zavatra zany tsy hilatsaka zany io fa raha zao no mitohy rehefa ampahantraina be Madagasikara dia hoe iverina ny olona hoe aleona ihany raha Joel raha ohatran'izao raha milatsaka raha Joel 2027 lanindra izy zay le scénario aseho zay mahatonga ana miteny anareo hoe koto zafy any Lexis reny teny ndray zany tsy nitenitenenina fahatany fa misy antony hoe mahatonga teny andreny mety iteninareo hoe ty bandy ty ve zany raha Vatomanga mame volany ty tsisy fiarovako andra Vatomanga mihitsy inona moa ny anenjehako andra Vatomanga tsonky izy rehefa efa voentsika morisika zanga nanadio azy sa tsisy idilako tsony zany fa reto olona tsy voentsika reto zao no enjehako mba ho voentsika daholo ny rehetrarehetra fa tsy hoe ny ato ankilany any ny zavatra mampalahelo fotsiny tsy hoe akory fiarovako fa tena mampalahelo fotsiny nampalahelo anao mahita an'le ledy sy firy camionarina fotsiny reny mampalahelo anao mahita an'le piasa inona moa ny idiran'ny piasan'ny sodiaty amin'izay nataondra Vatomanga piasany reo nanatanteraka ny asany reo ny andraiky nohatranao miasa dia mandray karama fa tonga dia hoe geazana fotsiny zao le fananan'le société no geazana mba lasa tsy mandray karama daholo ny olona 7,000 mipiasa ao amin'io betsaka lavitra noho ny mpitolona teo amin'ny 13 mai olona 7,000 dia tsy andray karama ho chômeur ianao tsy mamorona asa nefa lasa vomaika ny olona miasa ndray tsy amenao asa fa isoronao ny asany totr'izay koa le ledisy mahay vavy ery ro alaratsiraka be maso raha Vatomanga ny tena amin'izao inona raha Vatomanga tsy otsony inona nataony ngatao narina fotsiny lazaina fa hoe ka tsy norme tsisy an'izany tsy norme zany le tsy norme daholo reny fa lisany tsy naraka satria tsy hay olona tsy misy tsy ampy vovokaina akory fa faliny anilika fotsiny fa naninona raha fanjakana tena misaina io navelanao ihany aloha ny rehetrarehetra mba tsy ohatriny reny nazo an'le tatsaha naninona le tatsaha le tatsaha mihitsy ny anao ny tena nofitahany zay tokony tenenina dia mimelo hoe ty tsy mahazo manao dia ty mahazo manao dia mba tsy ampiasa vola le olona fa io ohatrany tamin'ny andro Ravalomanana nanomana ny Tiko ihany Ravalomanana ny Tsiotiana dia ny Tiko no vonoana
mba tsy misatra tsy lôzika any ahoana moa ny afandra valomanana andohan'le milimiara entra tsy voaloha raha ohatra ka le sosiete any ara tsy miodina zatra tsy mitombo za tsy mpanohana ara-valomanana koa averiko zany tsy mpanohana ara-valomanana mihitsy a fa mba mijery fotsiny hoe inona moa zany le zavatra tian'le fanjakana sy mpitondra fanjakana tao fa tsy hoe sombaina fotsiny le sosiete an'le olona zay mba mavita de zao ry kofalidaya zao no manjaka tsy manana sosiete ninninina tsy misy olona tsony mba velomo fa bo mety manana sosiete olona ray roa izy ao anatiny ao fa zay vola azo rehetrarehetra lasa ty andafy aty daholy zany ny zava-misy am'izao fotoana zay le tena hoe fanjakana jilamboto na tezitra nareo na tsy tezitra tsy aferako zany fanjakana jilambotoko zao jerevi tsara mihitsy ny olona nanodina bois de rose tamin'ny andro rajonary mampianina verina sofa tsara ao tanànao vita ho sady tsy voasazany sy naninona ny vola tsisy miverina ny bois de rose tsisy ininina misy mpivady zay mpivady nanodina miliara ministra raha manto tamin'ny fotoanandrony miliara naodiny zany tonga tao Madagasikara le boy manao bizobizo fitetaka tamin'ny ramika mihitsy hoe sy miverina indray ny biziny madio ny lakany tany zany ny zavatra misy ka tokony tonga sainatsika fa io fitondrana am'izao fotoana zao fitondran-drajoelona ihany io na minonareo na tsy mino fitondran-drajoelona ihany io anomana ny fiverenan-drajoelona ny ataon'io zay mahatonga ny tsy hitany zay feheziny tsy hitany fa niry sola zay nareo fe tsy rajoelona ny namelona an'ireny taty tompoko rajoelona ny namelona an'ireny olona tsy niasa reny tady dio tsara mihitsy zany tsy hiditra lalina am'le tantara fa zay tiako tenena aminareo efa manana mafiavavoatsika zao zany rehetrarehetra zany izany ao ambadiky zany rehetrarehetra zany ny karana ihany karana miresaka rajoelona ianao de efa karana zany miresaka sy teny ianao